miankohofa eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany. Miankohofa eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany. Anasako anao indray zany loha hevitra izany raha hamarana ity herinandro sy arahana ity isika. Ry namana, ry mpiara-midinika amiko, farana sady ny herinandro kanefa na amin'ny farany aza ny arahaba dia atolotra amintsika amin'izao maraina izao. Tena faly indray mihaona aminao ary misaotra anao matoky, misaotra anao manaraka tsy tapaka izao dinidinika izao. Dia atolotra antsika hatrany hatrany ny firarian-tsoa. Andriamanitra ne hombanao sy ny hankonanao ka hoy izy hoe ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Dia ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny ankohonanao. Alohan'ny andiniantsika ny ten'Andriamanitra dia mandeha antsika hiaraka hivavaka indray. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay no ny fitiavanao anay ka nahatrahatra ity maraina ity izahay. Petraka am-pelatananao ny fiainanay, petraka am-pelatananao ny momba anay, ary apetraka am-pelatananao zao fiaraha-midinika izao. Mitahihany koa reto mpiaino reto, mitahihana tsirairay avy. Aoka ny fanainao masina mba ampitoerinao aty anatinay, satria zany fanahy izany no mampianatra anay ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Hitantsika nandritra ny herinandro dinidinika ny fanaovantsika teto fa tao ambadiky ny tantara tany amin'ny famoronana dia ilay teny dia efa nisy hatr'izay hatr'izay. Efa hatrany amin'ny fahagola dia efa nisy ilay teny. Ary hitantsika teo nefa na izany na tsy izany aza, na dia fanirian'Andriamanitra aza ny ampitoetra ilay teny eo amin'ny olombelona ka tonga nofo. Dia hitantsika tamin'ny fotoana iny fa nisy ihany nefa nandà, tsy nandray, tsy nentinino. Fa ianao kosa isaorana n'Andriamanitra fa ianao dia anisan'ilay nandray, ianao ny anisan'ilay nino ka dia tonga zanak'Andriamanitra. Mahafinaritra izany ary tehirizo ny maha zanak'Andriamanitra anao. Androany tsika dia hamarana izany amin'ny titindinika fanaovantsika ity. Ry namana isany araka ny voalazako teo dia efa nisy hatramin'ny fahagola Jesosy Kristy Tompo, ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy ilay persona miavaka mihitsy kanefa tena iray amin'ny ray izy. Jesosy no ilay voninahitry ny lanitra izay manatombo amin'ny zavatra rehetra. Ry namako, Jesosy no komandin'ireo anjely, ary Jesosy no komandiko sy komandinao, ary raisin'i Jesosy hozony ny fanajana feny fiankofana ataon'ireo anjely. Ny anjely dia tena nikohoka teo anatrehan'i Jesosy ilay teny tonga nofo, ilay Andriamanitra. Ary tsy fandrobanan'Andriamanitra ny fanaovan'ny anjely ny faneken'i Jesosy n'izany fiankofana izany, satria Jesosy ilay teny tonga nofo, izy ilay mazava. Manahoana ny fiankofanao amin'Andriamanitra? Zao no voalaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4:10 ka ny 7. Apokalipsy 4:10 hitarihako ny sainao. Apokalipsy 4:10 ka ny 9 ka hatramin'ny 7 vakina amin'ny anara Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahora n'Andriamanitra ka omeme voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankohofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Miankohofa
eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany. Misy antso zany. Misy antso amin'ny feo mahery tonga aminao. Raha ny koa ka teo anatria ny anjely amin'ny fanajana feo ny anjely, dia miantso anao koa ny ten'Andriamanitra miankohofa eo anatrian'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ekoaka eo amin'i Jesosy. Zao no voalaza ny ohabolana toko fahavalo. Ohabolana toko fahavalo ka andin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny andin'ny fahafito amby roapolo. Vakiko amin'ny anarana Jesosy. Jehovah nahary ahy ho fiandohan'ny elany, ho voalohany amin'ny asany hatramin'ny taloha. Izaho no tendreny hatramin'ny fahakola, eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fony tsy mbola ary ny tany. Jesosy io. Fony tsy mbola ary ny lalina no efa teraka aho. Fony tsy mbola ary ny loharano miboiboka. Fony tsy mbola ary ny loharano miboiboka be. Fony tsy mbola naorina ny tendrombohitra. Fony tsy mbola nisy avoana no efa teraka aho. Fony tsy mbola natao ny tany na ny saha na ny voalohany vovotany ambonin'izy izao rehetra izao. Raha namorona ny lanitra izy dia tany aho. Ary raha namaritra ny abakabaka tambony lalina izy. Andininy fahatelopolo. Dia mpitamarika teo anilany aho, sady ravoravo isan'andro ka ny lalao mandrakariva teo anatrehany. Jesosy ilay fa nisy hatrizay. Jesosy ilay teny tonga nofo ka nonina tamintsika. Hoy Jesosy hoe, ary izao raha sanatra hiala amin'ny tany dia taonan'ny olona rehetra anatona. Tsy maintsy ampafantarina ny mpanota fa Kristy no ilay mpamonjy maty ho an'izao tontolo izao. Tsy maintsy nampafantarina anao izany ry mpiara-midinika amiko fa Kristy no ilay mpamonjy. Koa raha mibanjina ilazana kolotan'Andriamanitra eo ambony hazo fijaliana teo amin'ny Kalvari isika, dia nomboka ivelatra eo amintsika, eo amin'ny saintsika ny zava-miafina amin'ny fanavotana. Ivelatra eo am-potsika ny hatsaran'Andriamanitra izay mitaona antsika ao amin'ny fibebahana marina. Ry namako, tamin'ny nafantesany teo amin'ny hazo fijaliana, ho aso anao no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavana faratampony tsy takatry ny sain'ny olombelona, koa ny fibanjina antsika azy androany. Ny fibanjina antsika io fitiavana io dia nohona ny fotsika, anaitra ny saintsika ary tona antsika ho any amin'ny fibebahana marina. Nandritra ny herinandro isika dia nandinika fa Jesosy ilay teny tonga nofoka nonina tamintsika. Fahitampamoranana kosa izany rehetrarehetra izany dia faneho-pitiavana nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao. Ka izay ny nahatonga an'ilay antso nataon'ny apôstôly Jaona tao amin'y Patmo tamin'ny alalan'ny anjely voalohany, manao hoe miankohofa eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany. Dikany hoe miankohofa omeo voninahitra Andriamanitra, meo ny haja sahaza azy Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiteninao, eo amin'ny fifandraisanao amin'ny olona, dia asehoy fa mpikohaka amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra ne hitahy antsika tsirairay avy. Koa amaranako azy dia izao, niezaka tsara ataonao, ny faniriana fatratra mba tianao anaovanao ny marina. Andriamanitra ne anampy anao, izy no hitarika anao amin'izany rehetrarehetra izany. Dia ilay hery izay tsy azony olombelona omena, ilay herin'Andriamanitra amin'ny lalàna fanainy, io no hitondra anao, hitarika anao ka tonga anao amin'ny fitondrana tena tsara, ka porofo eo amin'ny fiainanao fa zanak'Andriamanitra ianao. Tompony hitahy ianao, ary tsy maintsy nampafantarina antsika mpanota izany mba hahatonga antsika hivelatra eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy eo amin'ny mpiarabelona. Satria tahaka ny Jaona dia natsoina ho vavolombelona, Jaona nanambara ilay mazava, dia natsoina ihany koa ianao mba hanambara ilay mazava eo amin'izao tontolo izao misy anao. Dia hoy aho hoe
andao samy anapa-kevitra isika anao manao hoe andeha aho anambara ilay mazava ivavaka isika ary ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotranao izay no mifitiavanao anay ka nahafahanay niaraka nandinika ny teninao tetondray androany. Engene nandrenesanay izany fitiavan-dehibe nataonao taminay izany mba hampitraka anay ka raha saika kivy zay dia mahazo hery kosa satria manana mpamonjy izay vonina hamonjy anay. Dia mitahy anay, mitahy izao mpiaino izao, mitahy izay ataonay sy izay mahakasika anay. Aza mafoina masaraka anay ianao ka naiza naiza misy anay naiza naiza le anay dia aoka samy atsapa izahay fa eo ianao mitantana anay. Dia izany bavaka izany no tononona segna tamin'ny anarana Jesosy. Amen.